Times. Tena ambidy mbola tsy nisy ohatran'izany. Midinao 80 000 ariary ny abonnement satellite. Manerana nosy io. 80 000 ariary dia mahazo décodeur miaraka amin'ny kit complet. Efa misy bouquet super ray volana io. Chaîne TV mihoatra ny zato be zao. Misy chaîne enina anarahanao ny nouveauté amin'ny novelas. Chaîne full be zao natokana ho an'ny ankizy. Misy télé gasy. Ary ity mbola tsy hitanao. Misy chaîne hitantarana ny baolina kitra amin'ny teny malagasy ao. Installation gratuite foana. Feno asambarana ny fetinao amin'ity. Ary ho antsika eto Antananarivo 30 000 ariary monja ny décodeur miaraka amin'ny bouquet basique. Misy chaîne mihoatra ny 70. Safidio ary ny tsara indrindra dia ankafizo. Star Times ovay le fijery. Malagasy, manala yeta Tico, vita malagasy, Tico, vita malagasy. Pendant les fêtes qui déchirent, Canal+ vous offre toujours plus de goals, plus de super-héros. Vous avez vu la taille que ça fait, ça? Plus d'amour. Cœur. Plus d'amitié. Il a le sourire. Salut. Plus d'aventure. Attention, pour tout abonnement, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion sont à seulement 70 000 ariars. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Vivez les fêtes qui déchirent. Les bouquets Canal+. Publicité MBS. Punina Ambotrimanjaka nanao valikafatra ho an'ny Italie Générale ny Apipa. Mpianatry ny ENS nanao fitokonana tetsy Ampefilo androany. Savorovoro teny amin'ny anteny meram-pirenena ny fitondrana no tompon'antoka hoy ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera. Miraba finaritra anao ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity aliny 9 Desambra 2024 ity mankasitraka ary manasanao ampanajany izay anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hoentsika manomboka izany vaovao zany dia eo amin'ny pejin'ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay kasaina atao letrezana eny Ambotrimanjaka eny ny resaka tanamasoandro izany. Nampionera ny androany ireo mponina Ambotrimanjaka sy ny avy amin'ireo commune telo voakasika ity tetikasan'ny filoham-pirenena ity. Nahazo valikafatra mafonja avy amin'ireo vahoaka marobe ireo ny Italie Générale ny Apipa sy ny fitondram-panjakana. Dia orantsika ny andinindininy izay Asinandre Malala, Mathieu Princy. Raisin'ny vahoaka an'Ambotrimanjaka sy ny commune telo voakasika ny tetikasa tanamasoandro ho fampidinan'ny vahoaka ny filazan'ny Italie Générale ny Apipa sy ny serasera ataon'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny 1 manjerim-panjakana. Izana ampidina tsikelikely ao anatin'ny sain'ny vahoaka matsy amin'izao fotoana izao fa efa manaiky io tetikasa io ny vahoaka. Atreto nefa ny communication véhiculenareo tompona ndraiky mpanjakana anisan'izany ny DG ny Apipa tsy malala afa-tsy ny langage mandrangitra vahoaka, tsy miteny afa-tsy teny miantsiady amin'ny vahoaka, ary tsy miteny afa-tsy ny mampiady ny samy vahoaka. Ny dikan'le teny mantsy ny hoe efa misy manaiky dia hoe medivina hoe manaiky eo le mbola tsy nanaiky. Izay ny tena anton'le zavatra tiany tenenina. Izao ny amba afatry fotsiny. Tsy misy manana tombotsoa isin'ny korontana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy misy manana tombotsoa ampiady ny samy malagasy eto amin'ny tany sy ny firenena. Ireo vahoaka tatsaha mivelona amin'ity tany ity dia mbola manamafy fa tsy hivarotra sady tsy amentaniny anaovana io tetikasa io. Nanodidina anay aloha mbola tsy hitako hoe zay hoe mbola tsy nahena hoe zay hoe ety aminay ety nanaiky fa mety hoe sandoka anga zany na ahoana fa raha ohatra ka misy zany dia olona tsy haritoetra aminay ety ary atsangana eto zay olona nanaiky zany satria tsy ekenay dia atsangana eto ho hita raha tena nanaiky izy fa raha ohatra ka hoe tena nanaiky araka ny fanontanianao izy tsy anisan'ny mponiny ety izy zany. Fa raha izay mponiny ety tsy hanaiky an'izany noviana mihitsy. Izay ny tena mba teninay fa anao André Matofilo mba mijerevy ianao ny majinika fa aza dia manao ohatran'io
ka noho izany dia tsy manaiky hatramin'ny farany izay tompokonazy izao fambolenana hita maso zao arangamba tazanao tsara mihitsiny a fa tena tena mamokatra ary zao ny antom-pivelomana sakafo hoaninay marina aloha fa hoe misy ny vary mora misy ny vary fotsy a tena aloha hoe elana tsiny amin'ilay fitenena fa tena tsy mazaka an'ireny izay ary tena tsy mihinana an'ireny izay tena tsy manaiky mahatonga joro tonga ety ary tena manentana ny olona mihitsy tsy mety io ary dia teny any olona hoe tsy andao mamondrina hery anakan'io fa zavatra zava-doza be aminay ilay izy raha ny tena marina aloha tsy tokony anaiky satria tsy veloman'ny olona rehetrarehetra io le tsy mivelona ao anatin'io anisan'ny manaiky an'io zahoza hoe tsy mety le izy fa jereo aloha le izy vao hototofana manahoana le olona ao raha hototofana le izy asiana valiny aloha zay vao asiana fanontaniana indray aloha tsy fantatra ny fahamarinany satria ny olona rehetra afaka milaza an'izay tokony ho lazainy fa hatreto aloha ny ambotry manjaka dia tsisy manaiky ny vahatra ny tambarina sady tsy manaiky ny hototofana ny tsy manaiky afindra dia izay zao a tonga marobe atao hoe tsy azo tsy voaisa mihitsy ireo milaza izy fa hoe andihan'olona vitsivitsy voakaramaina tsy misy an'izany fa tena mitolona hatramin'ny farany izay miaro satria tsy afaky ny hoasorona aminay ny fivelomanay io ny fivelomanay io ny ainanay io nefa napetraky ny ray aman-dreny teo aloha tsy omenay mihitsy tsy hanao sorona amin'ny taninay zay ngamba ny hoe tiana ho ampitaina aminareo mpitondra fanjakana sy hanao lehibe an'ny apipa ahoana moa ny tokony dinanao aty nanina hoe hanao valeran'ny tany sy hanonitra ny tany ny vola vidin'ny tany ny taninay tsyna tsy ho amidinay mihitsy ka tsisy tokony andehananao makaty zay fa dia misaotra tompoka ho fanehoana ny firaisan-kinan'ny mponina mpamboly vary dia ametraka sainam-pirenena ena-tambara izy ireo izay natomboka androany ho fanehoana fa tsy amidy sady tsy azo totofana ny tanimbariny'izy ireo eo amin'ny vaovaon'ny fampianarana kosa indray dia nanatanteraka fitokonana teo amin'ny rond-point Peflo androany ireo mpianatra eo amin'ny ENS tonga tena toerana nanao ny fanadihadiana mikasika an'izay Ravorazafy Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Leo nitandrefaka ataon'ny fanjakana azy ireo ny mpianatry ny université ny tokony ary nandrehitra kodiarana manoloana ny lalana miditra ny ENS Ampefilo ny mpianatra androany noho izany dia mikatona avokoa ny prosy ny toeram-pianarana eny an-toerana antony tsy navoaka ny vatsim-pianarana mandritra ny 5 volana ary mitaky ny amerenana ny fisiany mémoire licence sy ampiarana ny LMT manaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy ny maro hafa izy ireo. Fa mikatona tanteraka ny université Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ary mitaraina ireo mpianatra satria na ny birao aza tsy misokatra zany hoe na ny minimum de service aza dia tsy misy noho ny fisiany ataontsika hoe tsy fahaiza mitantana eo anivon'ireo tompona ndraiky mpanjakana tokony hamany olana misy eo anivon'ny anjero manontolo mangataka zany zay ny jerena farany izay angana mikasika ny olana mianjady amin'ny mpianatra zay efa marary mihitsy ilay izy satria na ny vatsim-pianarana ary hatramin'izao tsy mivoaka ny mpianatra tokony andeha hody mitaitahina hoe rovina ny mianatra hatreto anefa vao maika amidy ny université rahantsika mahita ihany koa fa raha ny vinan'ny fitondram-panjakana tokony androso faranjaingana Madagasikara nefa ataoko hoe angamba noho ny tandrevaka izay ataon'ny tompona ndraiky mpanjakana sasatsasany dia lasa vao maika mandetika ny firenena ilay izy ary miteraka korotana toy izao miangavy zany zay mba hijerena akaika mikasika an'izay hoe aizaho aiza ny tena fototry olana io satria efa miatraika amin'ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara mihitsy ilay izy eo anivon'ny anjero manontolo. Ny teny akatso ihany koa ny tokona ny sabotsy teo noho ny tsy fisiany rano eny an-toerana greve roa ny tao amin'ny université ny Fianarantsoa ely izay no ny tokony ary ny afara tamin'ny fanimbana fotodrafitrasa aiza ny fitondram-panjakana hijery ny fahorin'ny mpianatra tratratratraina nefa fa izy ireo no hoavin'ny firenena saingy miaina ao anatin'ny aiai isan'andro. Raha ny fandiniana aloha dia vao maika roatra ny ampy ilay izy satria vao maika nanaitra ny mpampianatra ary nanaitra ihany koa ireo mpianatra ny namoahana n'ilay circulaire fanafoanana ny fanaovana soutenance ny licence. Raha mahita angamba antsika fa nazahoana ny offre de formation rehetra amin'ny alalan'ny habilitation dia mandalo conseil ny mpampianatra izy io dia avy eo mandalo ny conseil national any CNS ary avy eo zay vao amoahana arrêté any amin'ny ministère circulaire nefa no nanajanonana an'ilay izy
tsika angamba mahay daholo ny anton'izany arrêté no anaovana no offre d'habilitation izay milaza fa mila soutenance ny mémoire ny hoe mbola tsy mivaly aiza ho aiza reo efa itsika atao anatin'ireny voalazatra amin'izay ireo teboka anankifito amin'ny akapobeany zany misy ireo fa mandeha fa misy ilay mbola tena tsy hita mihitsy ny fandehanana anisan'izany ny indemnité de recherche et d'investigation an'ireo retraité chercheur anisan'izany ny heure complémentaire deuxième tranche 2016 2017 ho an'ny eto Antananarivo eo ihany koa ilay reliquat na 3 décret misy ihany koa ireo lalàna izay napetraka any amin'ny fitondram-panjakana ny ministra tompona andraikitra izay tokony efa hodinihana satria raha mahitsika fa efa nyroso amin'ny LMD tsika amin'izao fotoana izao ataoko efa tao anatin'ny 5 izay na efa taontsika ao anatin'io fa ny lalàna mipetraka amin'ny feno mpampianatra ny fampianarana dia mbola ilay lalàna taloha daholo. andeha hivadika amin'ny pejin'ny finoana isika ao anatin'ity lafim-baovao manaraka ity no tanterahana omaly teny amin'ny fiangonana trano vato faravohitra ny fitompivavahana fisorana sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy fisofandrano ny mpitandrina ravalo menjanahary lala Emmanuel izay andeha hisotro ronono andeha hoarantsika ny andinindininy izay satria tonga teny an-toerana ny filoha ravalo manana marika nanome voninahitra izany lanonana izany andeha hoarantsika ny andinindininy izay. Nisongadina nandritra ny nitandrema ny pastora Ravalo Menjanahary Lala Emmanuel tao amin'ny fiangonana trano vato faravohitra ny fahaizany mitarika sy manentana ny kristianina ary ny fampandrosoana ny asam-piangonana sy ny asa fitoriana ny filazantsara. Nisy ny zavabita azo ny rehetra ny tsapaitanana tamin'izany. Marina tokoa fanentanana olona le mpitandrina ary marina zany ary ny tenanay tamina filohan'ny FJKM ny arany asa kaiky tamin'ny mpitandrina ndeha atao hoe hisotro ronono io kanefa hanao asa hafa indray na dia tena mbola tsy tonga eo amin'ny fiam-potoana hisotroana ronono aza dia nahita zany fahaizany sy ankingany zany ary indrindra fahaizany mampianatra sy mitaiza ny vahoaka an'Andriamanitra indrindra ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5 ny 7 ka hatramin'ny 4 no nandesina ny tsodrano ny pastora mpitandrina sy ny ankohonany. Ny solontenan'ny kristiana nitondra ny teny fisaorana tamin'izany ny filoha Marka Ravalomanana. Voalohany indrindra ny zavatra lehibe tendrika fa dia ilay pastera tsy mba misorona no mampisaka. Fa mampitsara ny communication dia tsapatsika tsara kamany fa samy nandray antsara daholo ta. Riva fa mahatsiaro olona hoe mena ndraikitra izy dia mahatsiaro tena anazy ny zavatra. Fa izy natanteraka soba tsara dia asa. Manana tena samy joro amin'ny finoana sy tena vozongozona na mampifangaro vatana ka dia tena famarana tsolava ty pastera fa dia miraro soa izahay. Raha misy ilana rao anay eo foana izay, raha misy ilana ianao eo koa ianao. Satria zava-dehibe ny rahantsika ary tena fara misy izahay. Ny fanohizana ny asan'Andriamanitra sy ny fijoroana hatrany amin'ny finoana no afatry ny mpitanjona Ravalo Menjanahary Lala Emmanuel ho an'ireo kristianina. Ilosoany hatrany amin'izay efa niombonana sy ny arahana teto nandritra 12 taona izay. 12 taona izay nanehoantsika ny fitiavan'Andriamanitra tao amintsika tsirairaika nisy mivoninahitr'Andriamanitra tsy ahatonga antsika andraraka olombe-andoha anohy ampandroso hatrany ny fiangonana sy ny finoana ka ahatonga ny fiangonana trano vato faravohitra lohalarana hatrany amin'ny fitoriana ny filazantsara sy ny fitariana ny namana ho amin'ny finoana. Azo lazaina hoe 12 taona tena nanankarepasoavana satria fiaraha-miasa tao anatin'ny firaisan-tsaina, fiombonana, fifankatiavana ka nahavitana fotodrafitrasa maro na azo nampitombo finoana na metrapetraka ny fifampitondrana sy ny rafitra samy hafa teto amin'ny fiangonana nanangana ny sampana rehetra mbola tsy nisy tany aloha nanavao sy nandrindra ny fotodrafitrasa rehetra izay ny rahanay nanana teto am-piangonana. Nefa ankoatr'izany koa dia ny asa tany amin'ny fiangonana any amin'ny faritany rehetra any nanampy sy niara-nisa lahy tamin'izy ireny ka tena tsaroana 12 taona tena feno tokoa izany. Notolorana fanomezana goavana sy mari-pahatsiarovana avy amin'ny mpino tao amin'ny FJKM faravohitra ity mpitandrina ity ho fankasitrahana ny zavabitany sy ny ankohonany ary ho fanampiana azy ireo amin'ny adidy izay mbola miandry azy any an-kafa.
nampiakapeo manoloana ny tsy fandrimpahalemana misy any androy androany ny filoha-lefitry ny MCFI na ny plateforme mouvement des citoyens contre les fraudes électorales ny toy ihany zany resaka izany ary nanambara ireo osika sy alabato nitranga tamin'ny fifidianana iny moa ity filoha-lefitra ity tsy nanaiky izy io ary naneo hevitra androany ndeo raha tsika avetra ny fanadihadiana saika isan'andro miaratsy ny tsy fandrimpahalemana ny atsimo atao amin'ny vohitra ny tany mora sud omby anjato ny lasandalo ny herinandro teo voka ny olona efatra tamin'ny fokon'olona no namony ainy no ny fiarovana ny fananany izay sady miafina ny anaty ala no tsy manana antom-pivelomana raikitra ihany koa aiza ny fampanantena ny fitondrana ankehitriny tao anatin'izany rehetra izany tamin'ny fampelezan-kevitra nataon'ny filoha pirenena amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina dia nilaza izy tamin'ny anao manjery fa hoe raha voalaniny ny tenako dia foanatsika ny asan-dahalo tonga dia avy hatrany dia asina drone ampiasaina anara-maso ny lalan'ny dahalo asina piosy ny omby mora afahana manara-maso ny omby rehetrarehetra halatra ny fitaovam-piadiana dia mahery vaika no ampiasaitsika omena vatsina fitaovam-piadiana ny tandro filamina sy fitaovana maro ny zavatra misy nefa amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy misy zany drone zany raha misy zany efa hita zany omby zany aiza zany piosy zany mitsika amin'ny teny izao aiza ny fitaovam-piadiana ampiatenan'ny miaramila tandro filamina no omena azy mivangongo eny an-taninarivo avokoa zany ny tandro filaminana mba entina iarovana ny mpitondra fanjakana maninona raha alefa any amin'ny tany zay misy dahalo ireny miaramila ireny zavatra sahala am'izany azoko fehezina fa tsy voafehy ny mpitondra fanjakana intsony amin'izao fotoana izao zany asan-dahalo zany mitaky ny mangarary ihany koa ny avy amin'ny MCFI taorian-trangana osika sy alabato nisy nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsainy tanàna farany teo tena voapirofo fa nisy tokoa ny osika sy ny alabato maro tamin'ny faritra maro manerana Madagasikara mba tsy ilazana hoe erany Madagasikara nisy fantikan-dalàna mioampapana ataon'ny tompona andraikitra manomboka zany misy filoham-pirenena manao propaganda mipakatra any amin'ny tompona andraiky mpanjakana any amin'ny faritra maro samihafa any fantikan-dalàna zany ny resaka fifidianana tsy mandeha amin'ny laoniny eo ihany koa ny liste électorale zay goaviny indrindra zay namboarina mba hifanaraka amin'ny tombotsoa nantoko zahay dia manao antsoava amin'ny voaka malagasy rehetra indrindra fa ny Antananarivo zany fa hanome tolona isika ho fikatsahana ny marina zay ihany tsika tsy anakorontana firenena tsika tsy mankany amin'izany fanonganam-panjakana zany tsy andraikitra tsika zany fa ny andraikitra saninay etoana dia itsangananay sy joroanay dia ny voan'ny marina makasika ny fifidianana be ny tanàna iny ka ny fitakiana dia tsotra ny fampitoviana ny lisy-pifidianana tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ary ny fifidianana sombavombahoaka mbola mahakasika an'izay raha-pirenena izay ihany dia naneo ny heviny momba ny tsy fitezana eto amin'ny firenena ankehitriny ihany koa tamin'ny alalan'ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany teny ny Solimotel Nosy ny filoha-lefitry ny fikambanana tafaray nambarany fa mizaka ny tserany aina ny malagasy amin'izao fotoana dia raha-tsika ny andinidininy izay amin'ny angom-baovao ny Germaine Menjanary teo amin'ny sahiriny tahiriny aina tsy misy fitiavan-tanindrazana tazana amin'ny fitondrana ankehitriny mizaka ny tserany ainy ny vahoaka malagasy madinika manoloana ny fahasarotam-piainana manahirana avokoa ny zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro ankehitriny miankina amin'ilay fomba fitantanana ilay fitondrana no mampiakatra sy mampidina n'ilay resaka PPN matoa zany PPN miakatra zany dia raha tsika mahafantatra fa misy kompétensa nampitondra ao ny mahagaga ho an'ity fitondrana tia ny zavatra efa mandeha dia kitsofotsofoany raha tsy teny any resaka lavany any faritra sava sy niakatra 6,5 millions 7,5 millions vao tonga teo ny filoham-pirenena amin'izao dia nidina te amin'ny 3 millions à 3 millions 5 FMG le lavany aza vilivily ny fitakiny le mpampianatra tsy voavaha korontanina ny mpianatra amin'ity hoe mini mémoire sy mémoire amin'ny resaka licence dia io ny vokany io zatra tany fianarantsoa regny tsy hitakory laiza le création d'emploi nampanantenana tamin'ny campagne filohan'ny république amin'izao fotoana zao fa maninona 7 volana 10 volana aloha nitondra teo nasitrika anao tany ambadika tany le baka ordure sy le camion zany hoe
manana mauvaise foi le filoham-pirenena tena mauvaise foi ary victime zany tsika nandritra an'izay sy volana zay tao anatin'ny loto ay misy camion sy ordira ihany tany amin'ny fanjakana zany. Ny politika ho an'ny antokony sy ny ekipany no ataon'ny fitondrana tao anatin'ny heritaona izay fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy. Ny tanimbarin'olona no totofana kanefa karana sinoa vazaha mpanakarena zay no mandeha mivezivezy amin'ny tanamasoandro io ka zay no lazaina hoe mila mandinika ary tokony hijoro nizaniza eto amin'ity firenena ty rehefa misy zavatra tsy mety satria ny filoham-pirenena dia anisany hoe manakorotana ho anahy zay amin'ny resaka fifidianana koa tsy misy natao hoe état de droit eto Madagasikara. Fahefana avy amin'ny vahoaka no nampindramina ny mpitondra koa ny vahoaka ihany no afaka manitsy ny mpitondra amin'ny tsy mety ataony ho iatrany ity mpanao politika ity. Fotoana izao hijoroana hoy izy satria tsy rary ny intsony ny zavatra mahazo ny malagasy. Any Mahajanga any dia nanao fanambarana ny antoko tiako Madagasikara ny Mahajanga tamin'ny herinandro lasa teo iny. Nitondra teny fisaorana ho an'ireo vahoaka tonga ny fidy azy izy ireo ary nanao fanamarihana ihany koa tamin'ny fisian'ny osika sy ny alabato tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina teo iny. Ny andinindin'izay Lorette Pertone sy Toky Ramarola. Mibaribary izao fa tsy ny eto Antananarivo renivohitra irery ihany no nahitana lesoka fa ny tany Mahajanga ihany koa ary efa nisy ny fitoriana izay napetraka ny kandida tao an-drenivohitra Iboeny tao aorian'ny fifidianana communal farany teo. Betsaka tamin'ireo olona nifidy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka no tsy afaka nandatsabato tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny tanàna. Midika izany fa nisy fanovana ny lisitry ny mpifidy ny alohan'ny fifidianana communaly. Vahoaka maro mitaraina taminay nalahelo nony tsy nafaka nifidy no nisy tsy tafiditra tamin'ny lista électorale ny communaly na municipaly eto tamin'ny Mahajanga. Ny dradradradra reo tamin'ny CENI indrindra Monsieur Terry vola hoe faradalana le lista zao zavatra mahagaga mifagnarahana izy ihany ny teny hoe fa listany députation no listany communal na municipal kanjo maro olo tonga tsy agnatin'ny lista dikan'izao lista io zany hafa koa. Alalana viaiza izany no ahafahan'ny CENI na izay sehatra hafa mpikirakirany fifidianana manao izany fanovana ny lista izany. Tsy azo ekena ny zavatra toy izany hoy ny kandidan'ny TIM izay nilatsaka tao amin'ny commune na Mahajanga renivohitra. Za efa nangataka confrontation amin'ny tribunaly administrativitsika eto satria décentralisé koa izy io. Zaka jiaby ireo décentralisé na io CENI io tamin'ity nefa mahagaga mba misy lehibe ndreo baka Antananarivo koa ro mandaina ny CENI ny Majunga. Mahagagaga foana izy ity zay ma décentralisation ka izy io amin'ny tribunaly administratif fangatahanay confrontation liste roa reo liste tamin'ny députation sy liste tamin'ny communaly izay fidianatsika tamin'ny 27 novembre ty. Ireo no nisongadina tamin'ny fanambarana izay natao ny solotena ny TIM tao Mahajanga tao aorian'ny fifidianana communaly. Nisy ihany koa moa ny fitondrana teny fisaorana ho an'ireo rehetra izay tonga nanao ny adidiny tamin'iny fa 17 ny volana novambra lasa teo iny. Ny kandida ho ben'ny tanàna no nitarika izany notronon'ireo solotena ny mpikatroka TIM tao an-toerana ary ny kandida tao anatin'ny lisitry ny mpanolo-tsaina ny tanàna. Fa tamin'ny faran'ny herinandro teo iny ihany koa dia nanambara ny solombavam-bahoaka voafita ao amin'ny distrika Ambatondrazaka makasika ny savorovory nisy teny amin'ny anteny mera-pirenena teny. Nambarany ity solombavam-bahoaka ity fa anisany antony lehibe indrindra mahatonga izao savorovoro eto amin'ny firenena izao ny fitondram-panjakana. Ny andinindin'izay hoetiny Germaine Menjanary teo amin'ny rindra-tsary ny Manora Andriamalala. Ny mpitondra fanjakana dia natao mba andrindra sy andamina fa tsy anakorontana. Ny arahana hita nefa ny zava-nisy teny anivo ny anteny meram-pirenena nandritra ny famaranana ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ny farany herinandro teo momba ny teti-bolam-panjakana 24 manjaka loatra ny politika maloto ataon'ny fitondrana sy ny ekipany. Ofisier no mibahana n'ilay sekretera général androm-panjakana nge zany anteny meran-dola zany lieutenant anankiray no manakana anazy siditra fa nahazo baiko satria raha vao ino ny raisiny ordonnance ny fanarahana eo manomboka amin'ny 2020
dia mianatra ny communauté internationale izy hoe misy crise institutionnelle eto. Za eto dia miantso ny fianakaviam-be raisam-pirenena fa tsy tandalana ty fanjakana mitondra anay ity. Solo tena mbahoaka zany anteny miarandoolona zany, zany loolona zany tsy asianao considération. Fa maninona ny mandangy anao milaza fa tsy tonga tatia le fanapa-kevitry ny anteny miarandoolona tonga. Fa ianao ny manao kajy politika ataonao letrezana le izy aizako lalàna firy nodiniana anatin'ny ray andro. Ratsy robot izy io. Efa nandeha ny anay ny filohan'ny anteny miarandoolona za teo. Hoe ody ndao ary moneny fa dia ndao mendalana gnao. Efa roso i. Se roso tambadika tao indraiky ny pody. Toy nanao akory aho. Dia tsy misy miala eto hoe. Satria maninona? Mibaiko patron. Tsisy miala rasta Vaovao ihany nareo. Fa le courtiane andry zalahy. Courtiane le izy fa tsy courtiane. Eo amin'ny lafim-baovao ny teo karena avy eny amin'ny lapany Tsimbazaza isika dia avy eny amin'ny lapana nosy kely kosa indray. Mety ampisy korotana eo atao amin'ny firenena hoy Rivo Rakotovao filohan'ny anteny miarandoolona ny tsy anomezana intsony ny fanampiana ny jirama manahy izy ireo no privatisena ny orinasa jirama etsakilany dia hiatra amin'ny vahoaka madinika amin'izay ny antsoina hoe vérité de prix amin'ny vidin-jiro sy ny rano anomboka amin'ny volana janoary 2024 avy zao. Ny andinindin'izay Ravirazafi Mahenina sy Andry Rakoto Malala. Itombo indray ny fahasahiranam-bahoaka vao higadona ny taona vaovao 2024 sombony fotsiny ihany fa tapahan-jiro matetika sy ny tsy fahampindrano iainana amin'izao. Ny sorona tao anaty lalàna ny teti-bola 2024 ny fanampiana omena ny orinasa jirama tsara ny ezaka saingy misy efitra ambadika hono loholona rehefa nandinika izany ny farany herinandro teo tao Anosikely. Nasorona ny subvention ny jirama mety ho tsara zany fa ho zay amin'izao fahasahiranana zao ve inona ary zany le politika fanjakana. Ahoana itrosaben'ny jirama io. Ahoana ty tsy fahampiana amin'ny jirama irahantsika miainy ity tapaka ny jiro tapaka ny rano sy ny sisy tsy hoe fanahinina akory fa misy tsy mety. Ahoana fitantananao amin'ny jirama misy ny redressement hony. Fa raha soronao zany ny rapitso le fanampiana ny jirama zay tokony ho araha-maso kosa aloha ny fampiasana azy. Tsisy mandahany zany. Fa raha soronao eo amin'ny 1er janvier na ianao tonga dia pakatra ny farafaratsy ny facture ou vérité de prix na ianao zany manao amin'ny fomba hafa recapitalisenao ve izy privatisenao ve ny jirama satria inona ary ny vola vaovao hiditra amin'ny jirama amin'ny fomba ahoana raha tsy ny fanjakana malagasy na mitrosa na vola ato anatiny no entina mameno an'izany satria manao politika sosialy ntsika raha mamokatra hoe ariary zato zany anokarany jirama dia ozy ny fanjakana hoe ataovy 300 le izy ary fa mila izy any andonelanelany nefa le subvention asoronao dia ozy ny sénateur hoe sao dia mamprivatisenareo ary ny jirama raha nazo valiny tamin'izany zay dia nangina nefa zay dia manaky hoe anakorotana firenena zany ankoatra ny vesatra mianjady amin'ny jirama mitohy ihany koa ny alatra samihafa ny filazana fa antitra ny fantsona sy ny fitaovana etsy an-daniny maro amin'ny vahoaka malagasy anefa no efa misotro ranom-potaka ny atokantrano ny mahatsara ny jiro efa manomboka mampiasa ireny panneau solaire ireny ny akamaroan'ny olona fa le délestage lava no kely volan-doavana facture izay atao amin'ny ny vola banky eo anivon'ny jirama. Ireo tokony andobetsaka aza mangalatra tony trano miisa 7 finena zandary tany Ambatolampy izay tsy atiaka nangalatra herinaratra ny jirama ny 5 Desambra teo. Ny iray fisintonana herinaratra tsy misy compteur, ny 5 kosa fanindronana tarobian-jiro isintonana herinaratra melony compteur. Ny trangy iray farany dia antsoina amin'ny voambolana teknika vahiny hoe shunt. Notapahana avy hatrany ny herinaratra atao amin'ireo tokantrano mpitandron'ny filaminana ireo. Nampanatsoana tena ny masovon'ny jirama izy ireo anotra ny sandany herinaratra nangalariny raha totaly dia manodina ny 7 tapitrisa ariary izany. Tsy lavitra teo tokantrano 5 hafa ny zandary ihany monina ao amin'ny trano lehibe 2 fantatra amin'ny hoe trano kambana no tratra nangalatra herinaratra ihany koa. Ny 3 amin'ireo dia tranga fisintonana herinaratra tsy misy compteur, ny 2 kosa fisintonana herinaratra melony compteur. Efa ndresaka momba ilay savorivory nisy teny amin'ny anteny miram-pirenena ihany tsika tery aloha dia nitondra fanazavana momba ilay lalàna niteraka resabe ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera tamin'ny farany herinandro teo satria ity lalàna ohatraohatra sivy tsipika 2024 ity izay tamin'ny 4 Desambra 2024
dia miteraka fikorotanana be eo amin'ny fiarahamonina ny andindininy zay asinandre malala teo amin'ny sariny Prince Mathieu. Vohitsakitsaka tanteraka ny soatoavina mamalagasy ankehitriny noho ny fahalanian'ilay lalàna no lalian'ny solombavambahoaka ny zoma lasa teo. Ity lalàna ity raha zavaina tsotsotra dia manome alalana ny fiarahan'ny lasamlahy na ny vavy samy vavy eto Madagasikara na dia nolazaina kolaka ao anatin'ilay lalàna aza izany. Amin'ny andininy fafito la pratique sexuelle contre nature sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou menace est punie de 2 ans à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 2 millions d'ariary à 4 millions d'ariary. Zany hoe raha zavaitsika dia hoe lay filana ara-nofo zany mifanohatra amin'ny filan'ny nature zany hoe mamofady zany dia raha ohatra zany izy misy violence na tsy araka sitraponao zany dia saziany lalàna fa tsy mipetraka ato zany izy hoe avec ou sans violence zany hoe raha manaiky zany ianao anaovana n'le filana mamofady dia tsy manasazy ny lalàna zay zany le problème ao anatin'le izy nefa fafaritana le izy ary aloha ry hoe ny acte sexuel contre nature dia sokajiana ho violence zany sokajiana violence fa maninona rehefa saziana le izy dia zay tsy eken'ny sitraponao ihany no sokajiana ho herisetra fa raha manaiky zany ianao anaovana an'le izy dikan'izay tsy herisetra nefa le izy efa ambara fa zavatra mamofady any zany le zavatra tiatsika zava amin'ny olona zany ao anatin'le izy hoe ity lalàna ty dia miaro an'ilay filana ranofo mamofady. Misy vondron'olona voary mafy ao anatin'ity lalàna ity satria isy ny fihetsika sy fiteny tsy azo atao intsony rehefa miatra ity lalàna ity. Fa rehefa mahita aloha dia tsika mahita pelaka ianao dia tsy maintsy misy commentaire zany avy anatinao hoe bandy pelaka iny nefa zay zavatra zay tsy azo atao intsony ato amin'ity lalàna ty satria zay zany le sokajiana dikany voaro lay zany zareo ary zany izy dia efa tsy ara lalàna amin'le resaka relation sexuelle amin'le acte sexuel fa eo amin'ny comportement andavanandro koa zany mbola arovana koa izy tsy azonao atao intsony raha rehefa miatra ty lalàna ty lalàna ty fa lany fa rehefa miatra zany ty aoriana fandalovantena amin'ny ACC aorianan'ny promulgation aorianan'ny décret d'application hiran'ny korotam-bolona le mihira eo ory le ty pelaka lany tsy hoazotsika alefany amin'ny radio intsony satria lasa misy connotation zany zay dia zay le hoe outrage sexiste ny ilazany anazy tsy lasa manao karazana offense zany amin'le olona manana an'izay zavatra manana zay caractère zay no mahatonga antsika hoe grave ty lalàna ty. Mipetraka araka izany ny fantaniana natakalo vola seza ve ny soatoavina malagasy. Eo amin'ny vaovao mifandraika amin'ny fahasalamana kosa indray dia mpianatra mahery ny 700 isa indray no niditra tao amin'ny sampana vonjy-tahitra teny amin'ny Agera androany maraina noho ny fihinanana mofo sakay tao amina toeram-pisakafoana iray tao Andravoangy. Zay no antony raha ny fanazavana voaray safotra ary nandony akamaroan'ireo mpianatra ireo. Tsy fantatra kosa na vokatry ny menaka nampiasaina no antony izao na antony hafa mihitsy. Mandeha moa ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary manentana ny tsiraray kosa ny mpitsabo mba ho mailo hatrany ny amin'ny sakafo masaka izay vidiana eny an-tsena. Vaovao manaraka izay hoentina amintsika kosa indray dia nampiantso mpanao gazety tetsy amin'ny foibeny ny firenena mikambana Andraharo Androany ny vondrony ny firaisamonim-pirenena miaro ny zon'olombelona nanao tatitra mikasika ny fandraisana anjara tamin'ny examen périodique universel tany Genève ny 12 novembre lasa teo izy ireo. Andra Kotomalala sy Manora Andriamalala no nakany sary. 13 amin'ny 3 ireo teboka mikasika ny fanajana ny zon'olombelona nankatoavy ny Madagasikara. Isan'ireo ny tontolon'ny fonja sy ny zony voafonja. Eo ihany koa ny fampijaliana olona na ny torture, ny zon'olombelona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Torture na fampijaliana. Mahasamihafa ny fampijaliana sy ny herisetra dia ny fampijaliana dia ataon'olona manam-pahefana amin'ny olon-tsotra. Izany hoe ohatra mandritra ny enquête ataon'ny gendarme na ny polisy dia misy ny faneriana ara-batana na ara-tsaina azahoana fiaikekeloka. Dia niady amin'izay ihany koa izahay dia misy ny lalàna 2008-08 izay efa momba ny fampijaliana eto Madagasikara fa
nangataka ny anasiana efa nisy zany ny révision ny lalàna io fa mbola tsy vita hatramin'izao dia mangataka ny fanaovana an'izay zahay zany hoe ao anatin'ny le telo amby mpolo amin'ny zato no raisina dia ampanetretena ny lazany akato fa dimy amby efapolo dia voaray daholo ny tolo-kevitry ny akato Madagasikara dia natao teny ihany koa farany ny momba ny voamiakam-pirenena maleo tena momba ny zon'olombelona izay ny lazanay fefamitsangana io ary efa miasa miainga avy amin'ny fokon'olona ny fampivoarana amin'ny lafiny rehetra indrindra fa ny fikajiana ny arena voajanahary mandeha ila nefa izany raha mbola misy ny mizana-tsindrinila sy tsy fito vitsaranga eo amin'ny mpitondra sy ny fokon'olona ny fokon'olona avy anivon'ny fokotany miakatra ny amin'ny firaisapokon'olona ny ambony commune amin'izao fotoana zao ny any amin'ny faritra indrindra fa amin'ny nasionaly no lalàna anisan'ny fampivoarana firenena nefa zany olo hitsy volan'io dia no ezahina tsy mijerena mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao takina zany ny fifampizarana tombotsoa fifampizarana ny zo ny fokon'olona sy ny tombotsoa eo amin'ny amin'ny fanomezan-danja harena voajanahary eto Madagasikara zay satria ny zavatra misy dia ohatra ny efa nisy zao fifaninana eran-tany inenina mahakasika an'izay fahaizana mitantana ny harena voajanahary efa tafiditra voalohany Madagasikara ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana zao na hatramin'izay ka hatramin'izao raha ohatra hoe misy orinasa na jirama mitarika rano loharano avy toerana iray na misy fitrandrahana harena kibony tany amin'ny toerana iray dia tsy mahazo tombotsoa mihitsy lay fokon'olona any fotony dia lasa tonga dia mandeha aty amin'ny ambaratonga nasional ny vola zany na ny oentimana azo amin'izany fa tsy misy lay tamberina ndraikitra raha nitatitra voaray dia mbola lavitresaka ny fanajana sy ny fampanajana ny zon'olombelona eto amintsika ahafahana mandavirary ireo teboka ireo ny vondrony firaisamonim-pirenena dia manamafy fa tokony isy ny fifampiresahana eo amin'ny fitondram-panjakana mialohan'ny volana febroary 2024 entina mamarana ny vaovao amin'izao alina izao hitondrana antsika ho anao ny tokantrano ihany koa tamin'ny farany herinandro iny dia anisan'ny fantatra fa makafy ny taranja rugby ny malagasy rehefa vory-vahoaka sahala amin'ireny ihany koa rehefa tonga mijery baolina ny olom-pirenena samihafa dia misy foana ny maningana eny antsefatsefany iny toy ity ny tranga omaly teny amin'ny kianjany maki anjotam-penaka ity tapitra ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana tokolasy tokovavy ny safidinao miaraka hatrany amin'ny MBS mankasitraka ny teknisianina sy ireo mpanao gazety ihany koa mifammetanana hatrany amin'ny fanomezana loharanom-baovao eto amin'ny MBS fahita lavitra mametraka ny mandra-pitafa ao manaraka indray